ho fiarovana ny zon'ny mpamorona sy ny mpamokatra dia tsy azo ataony mandeha ity tantara novokariny natiora radio ity ao anaty tambazotra tserasera sy ao amin'ny youtube. Natura Radio manolotra ho anao ilay tena mahatoky. Tantara nosoratany Rady Luc Pasco, Totosainy Tsiky Fiononana, Naina Rahaingomanana, Louise Ravelosoa, Christophe Rabearmanana, Sylvia Randrenatoandro, ary Nofy no anomeaina ny tantara. Mandray feo sy mandrindra la teknika, Mamiasina. Tena vody azo raha ngale fiara nandehanako teo ka tamin'ny dimy sasany any nialatany mahitsy zao vao tonga aty. Io mamy ty. Allô? Ahoana mama? Vao tonga mihitsy io ka? Vao 5 iantso anao mihitsy? Tsy hoe adiniko ka. Fa teny ambony bisy aho dia tsy sanamoaka telefônina. Inona? Ve vola hividianana sakafo e? Misy aty ka? Zay aloha fa rehefa avy eo e? Io atsoka ianao raha vao vita ka? Aiza moa zany ihany mandeha? Faravarana fahatelo hitseny. Efa misy olona ray miandro io, soa ihany. Sady volon-dehibe izy zany. Mba azakana traikefa sy fampiresahana mantsy. Natura Radio. Manao any ianao tomboka? Manao any ianao ramose kely. Ono azafady? Eto ve no milahatra amin'ilay entretien ou assistant azafady indrindra? Ie, eto ka. Anao konga ianao? Amin'ny valo ora moa le izy e? Ie, amin'ny valo. Petrapetra aloha e. Mbola vao amin'ny fito sasany zao ko. Mbola tsy tara. Ianao zany no voalohany? Azo lazaina hoe zay. Tena tonga aloha mihitsy ianao zany ramose kely an. Matahotra no tara dia naleoko tonga aloako. Fianao nga efa niasa taloha? Vao zao vao hiasa ka. Vao navita fianarana. Fa zany nampianarana ny tany ampianarana. Aleo miandro toy izay mampiandro olona hoy ilay ramatoam-pampianatra anay izay. Ary tena marina tokoa aloha zany na amin'ny fiainana andavanandro azy e. Vahoana no itenenana hoe marina. Ka tsy fahalalam-pomba mihitsy ilay mampiandro olonako. Tsy manaja miafy ianao. Indrindra raha mandiso fotoana. Ianao olon-dehibe indray ve moa no atoron'izany e? Zaho koa tia ny ohatran'ny matikambo etiko. Tsy matikambo ianao fa marina zany ka. Raha ianao zany ny mpanolotsaina ny patron anao ka tsy manaja fotoana izy rehefa mihaona aman'olona dia sahanao ve no miteny azy? Mety tsy ho saha aloha fa rehefa tsy maintsy dia teneniko ihany. Zany a? Afaka manontany ianao ve ramose? Maninona moa e? Sady mampiresaka tsika ko. Mbola rahoviana vao amin'ny valo. Ahoana moa zany ny tena asan'ny mpanampy ny tale zany e? Sa moa tsy zany ny dikany hoe assistant? Zany mihitsy ka.
mpanolotsaina ny talea sady afaka mahasolo azy raha tsy hoe zavatra goavana ny tapahana. Tanaka fananiko azy zany ny tena heviny e. Fa ngasy nampianarina anareo zany ka? Nampianarina anay ka, fa mba te hakatoko tsara fotsiny a. Ay, ka inona koa no mbola tindra misekely an-taniana? Mbola afaka manontany ianao raha mbola misy manetikitika ka? Manaona daholo? Manaona madama? Salama tompoko. Anao entretien daholo ve nareo? Iany tompoko. Tena fahatelo aho zany. Enjana kosa zany a. Tena tsy laitrako mihitsy ilay faraolona ohatran'izao. Tena mariny. Tena tsy le vady koa tena tsy. Tolia aloha madama. Voatelo anitsika ireo e. Mbola tsy ianao ny farany. Ahoana ny ilazanao an'izany e? Hitako ianao hoe tsy eo amin'ny toerana misy aho. Ka afaka mifamadika any antsika raha izay ny olanao e. Aiza koa misi aho. Ianao koa ve dia hanome ny toeranao? Samy maika niatrika izao ihany. Mba resaka ka atao. Tsy maninona mihitsy ka. Ao, mandrosoa ianao eto amin'ny toerako eto. Tena marina ve? Ao tena marina izany. Raha izay no mamety anao. Ay, misaotra indrindra tompoko. Ao, mandroso koa ianao raha misekely. Oako izao fa tsy maninona ka. Aleo aho hijanona amin'izao laharaka izao ihany fa mety izao. Misaotra anao. Tena tsy maninona? Tena tsy maninona marina e. Tsy ny filaharana anie no inona ramose. Na ianao aza ny voalohany eo mety tsy ianao no voaray. Izay tonga aloha ny tompo-toeranako. Fa mety tsy ho ianao ny voaray asa ka. Izany kosa angamba efa ozona. Tsy ozona izany madama. Mampafantatra anao mialoha ny zavatra mety hitranga fotsiny aho. Za koa anie tsy dia maika e. Efa hitako koa ny fomba fandraisan'ny tony orinasa lehibe tony. Za ndray tena maika. Ny amin'ny bizina tsy maintsy atao. Za koa fanampin'izany sady mpiandraikitra fiangonana dia tena maika lava. Ary raha misekely zato anga ho ato koa. Izay moa no mahatonga eto moa mazava ho azoko. Mba fanazara-tena angany ianao. Kelikely ihany ny vitana ho an'ny tanora vao nahavita fianarana toa anareo izao indrindra ilay toerana ambony be saripady toy itony. Mba fantatrela tsara ve aloha ilay asa. Iany tompoko, mazava ho azy. Ianao aza izao no haiko tsy hahafantatra. Le zalahy ty. Olona ohatra izao ve? Nareo tanora ankehitriny tony tena tsy misy fanajan'olon-dehibe mihitsy Za nefa izao mandinika hoe misy olon-dehibe sasatsasany tia manivaiva nay tanora mbola manavoatoy izao. Raha ianao ngamba madama ny tompona orinasa, tsy handray olona vao manomboka miasa mihitsy. Vavan'izay sasy zany milamina aloha nareo mianaka fa inona ry ty mahazo anareo e. Zany ve dia atao ampifamaly e. Hoe ny olona ao amin'ny birao nareo dia samy tsy ho voaray eo. Tonga dia lasa konseza. Ahoana koa raha angatena anaiky an'izany zaza voafiry ranon'orana io. Nefa tsy maintsy manaiky ianao satria ianao koa anie nanao azy voalohany e. Ka marina kosa anie ny zavatra niteneniko teo e. Izy ny tsy mahazaka amin'ny marina momba azy. Mety ho marina ny teneninao, fa mety ho marina koa anefa ny azy. Ary ny marina rehetra koa tsy filaza e. Tsy voatery ny teneninao azy le teo. Za kosa aloha miala tsiny fa nazoky olona azy ianao rehefa manao tsinitsinina tsy maintsy valiko e.
Manaonareo da manaonareo eto ve le milahatra manao entretien zafady eto mihitsy ka zany farany ay misaotra efa mandray ve zareo sambola mbola ka voasamy miandrotsika izao ianarako nga ao ie mba mitante chance lesy efa ndray izy zaoko mety ho hitany ve zay izao le tara teo possible hitanynareo ny ato anie mari-potoana be sady mariky ny tsy famatorana anie zany tsy fahatongavana ara-potoana zany ry kalakely Natura Radio ka tsy dia ady soko loatra le izy fa le taxi be nandehanako teo no nijanony elabe foana isaky ny areko angany mpampiasa te alalan'izany rehefa fotoana dia fotoana madama koa zany dia sarotiny alohan'ny tompony tsy aferanao zany fa nay fa za misahirana milamina anao nareo fa hiady tokoa ny faranyko samy maniny tena hoen'ny mpampiasa eo nareo dia tonga dia alefa ny mody avy atrana fa ataovy tsara moa mariny izany aleo manaja tena sendra izay zaza matamata vavatsy fa mba tena ela kory zareo zany mandray oe any hitako eno ary reto tsy dia mahalala fomba loatra le olonato efa malaza ratsy koa anie ny tompona orina sato amin'inona ry mademoiselle amin'ny tsy fanajana fotoana sy tsy firarahiana mpiasako tena ohatry ny efa naheno resabe momba n'izany mihitsy ay efa malaza ohatr' izany to ohatray ray aman-dreny izany koa anie ohatra ny vahiny eto amin'ny tanàna fa ohatry ny efa hitako izany ho any endrika ramose zany ve sao dia olona mitovy kosa za tsy dia mpivoaka izany matsy na any ambirao na any an-trano tena mariny fa tsy mety tadidiko fa ono fa nga tsy mpanaja fotoana be ny ololato tsy malaza be zany ko dia tsy manaja mpiasa koa efa hoe zany ho zany ve tsika tsy ho mafy miasa ato ka le izy nge mbola resaky ny olona fotsiny ay ve zany eo ihany fa nareo ve tsy mahita hoe lasa tia vola loatra ny olona amin'izao ka le vola kosa anie rangahy mahaolona ho aloha zany ny vola maharangahy marina mihitsy ny tenin'ny tolo tsy fahendren'ny tolo kosa zany tamin'izany anga mbola nisy volany voatateo ariana be ny an'ilay boaikely ity dia faly ny anodry izay teneniko fotsiny tsy mandinika tsara korona kely aza dia iza indray izany izao no nytenen'izany taloha mivazam-panjana tany marina kosa aloha fa ilaina ny vola fa tsy mety nefa raha nybana ny hafa ny fitatiavana azy ny andray aloha dia vola ihany sady io mampitotototo ahoatran'izao efa hitako tamin'ny fiainana fa raha tsy misy azy tsy misy dikany za zao aty efa miomana-kely ihany sao dia mba misy fifanarahana azo atao amin'ny entretien ao ka izay mihitsy anie ho ny volo izao no miteny jereo fotsiny amin'izao ny resaka fanadinana ara-panjakana rehefa manam-bola ianao afaka foana afaka tokoa nefa tsy mahay dinona ndikany eno eo indray le boaikely ity fa ady mihitsy ve ny tediavinao izay teneniko rehetra hitanao fanoerana daholo sao dia mahita hoe vehivavy dia miseho milay ceinture noir amin'ny karateny ity fatandremokely mitony aloha raha matoty dia mipetra fa ianareo ve adala hiady aman'ololato tsy asoanareo mihitsy zao ataonareo zao fa dia nolazaiko zany olona hiatrika entretien nge nareo rehefa atao amin'ny toeram-piasana ka marina nge nolazaiko tsy mitombona mihitsy zany ho efa inona mahatonga ny zandra miteny an'izany zavatra niainako zany hitakeoko aza voa tsara hoe zany koa ve dia tsy azonareo
izy mihitsy le nanala fanadinana nanto volo izany. Marina ve sandra misekely? Za mihitsy. Tsy tokony ilahatra eto akory izany ianao. Zany ray aloha dia tsy ekeko e. Efa hita fizaniko. Azo antoka ve ny fahaizanao raha izany? Diplôma mividina no entina aty? Fa tonga saina avy eo dia niezaka mafy. Aiza koa. Afaka mifaninana antsika raha ilainy izany ka. Eto indray aloha dia tsy misy andany andro anao an'izany e. Raha tsy vendrana ako. Afaka mitsotra koa nge ianao hoe tsy say e. Mody avilivily eo ny resaka. Zay indray. Ianao no nanomboka voalohany teo nefa tsy mahatanty ange e. Tonga dia ajanona izany resaka izany fa hiady eo nareo mianaka ny farany a. Zaza-pamingavingatsy. Ny ray aman-dreny toanareo izao koa mila mandinika tsara ka. Izavy moa izany tsika ireo no efa niasa e. Za aloha efa niasa e. Efa orinasa telo lehibe teto an-tanàna ny asako. Zany a? Tena efa enjana be izany ianao e? Eo ihany. Tsy dia elany e. Efa haiko tsara fotsiny le asa. Moa vola sy eksperiansa ny tena nilako azy tamin'ny voalohany. Za indray angamba tsy dia mila miteny betsaka. Efa 20 taona niasana zao. Orinasa maromaro ihany izay efa niasako tao anatin'izay 20 taona izay. Za indray tsy niasa fa tsy tao amina orinasa raika. Zany ve? Ianao zao ve? Orinasa ray dia izay. Dia zao za eto izao. Za tsy dia tia nifindrafindra toeram-piasana izany e. Za indray aloha na ahoana rehefa tsy mahafa-po ny orinasa ray dia elako e. Tena marina e. Ohatry ny ahoana angazany hoe tsy mahafa-po? Karama tsy miova nefa ny asa betsaka. Be kritika be ny mpampiasa. Marina kosa aloha izany e. Ny vola ny antony isanako. Ary ianao ve iza moa raha tsy mahadiso e. Za aloha ny Ramarsona. Sarobidy. Ianao ve efa nisy fotoana hoe nadalan'ny mpampiasanao na karazana razana izany? Hoeny kotiny ve? Na niaraka tamin'ny mihitsy na nitery niaraka aminy. Efa imbe dehibe. Dia efa niarahandriva eny sasany. Eny e, mody nikeko tany aloha fa haiko foana ny ala taminy rehefa mitady ho hafahafa e. Lehilahy koa angety ka tena mangivisy e. Ary raha misekely ato, iza moa izany ny anaranao raha tsy mahadiso? Tendro no anarako. Ianao koa ve efa niarana trangan-javatra ohatran'izany? Ianao koa ve moa tratran'izany? Za nge mbola tsy niasa mihitsy e. Iany e, efa nanao stazy ihany fa tsy dia naharitra ela. Hitako eo koa. Tena ela loatra rangaly olona ato vao mandray a. Tena resaka sere kosa e. Mariky ny tsy famatorana ane izao e. Ny toeram-piasana mitady piasa indray ve ny tsy matotra? Hitako, efa hoatiny iray ve ranga? Za aloha raha tsy voalohany teto mety efa lasa takizay. Tsy ny ataoko mihitsy ny tsy misy akory. Hono madama? Madama Iantsy ny anarako e. Hono
sao dia mba afaka mitazona ny tikitapo keliko ity ianao. Dray fa nahoana no izaho aloha ka ianao no mba hitako matotra indrindra eto zaoko. fa ho aiza nefa ianao ho atsy amin'ny trano fivoahana vetivety ahy. miandro zareo reo ka za koa aloha tsy afaka hitazona an'iny ty izy taoko tapo hafahafa be izany. omeo aty raha misera-marosaona aleo tazomiko fa tsy maninona aza ialany fotsiny ianao misaotra anao. Kitapo kely ratsy velona ve dia tazomina za aloha tsy mahatazony zao ve mipoziko dia tsy maninona ki izany zay mitazona nyity koa ve dia hahafaty hita mihitsy hoe mbola tsy niasa sy nitady asa jeren'ny olona daholo eny na ny fitafinao na ny fahadiovanao sy ny fomba fisehoanao zanga moa hitondra nyity hiditra ao jerefa izay izy tsy niverina ihany izay izany vao atao mpitazona ny entany fotsiny. za ndray aloha tsy ataon'ny olona an'izany maninona izao raha noentin'ny taniny azy mitady anaboto olona fotsiny. aiza koa ny dia hoe manaboto hoe tsy hitako izay olana amin'izao aloha izy aza mazotoka na rendray tia ny sahirana. iny eny fanovony varavarana ka raika eo ianao miantso anao anie izany madame Natura Radio. kay kosa misy toerana fisakafoana anaty va mety indray raha izao somary niemitra kely hono ny fandraisana dia izay no anton'izao sakafo izao ialana tsiny hono aleo izany tonga dia mipetraka ko samy maka toerana ho izy dia mandraisa izay zavatra tianareo hohaninao raika izany maviro izany ary inona koa nataon'izandry teo nivavaka ako isakafo ve tsy hivavaka aty amin'ny toerana ohatra nytony hoe tsy ilana an'izany ohatrany hoe te iseho kristianina be izany. inona nefa moa ny olana raha tenen'ny olona hoe kristianina be vao maika aza tsara izany dia ohatran'izany foana avy ianareo rehefa hisakafo fa nareo ve izany tsy misy mivavaka daholo mivavaka fa mba misy fotoana sy toeranako ny aloha dia izay samy manana ny fomba fiainany sy ny toe-tsainy ny olona marina kosa aloha izany samy mihinana ny azy ary raika raha misera-marosaona sao dia ndeha hatsoko izy za indray le dia hiavaka efa niteny an'izany aho teo dia hoy le olona teo hoe anjara noho ny miantso andra-marosaona avy aloha izy hoany amin'izay miena ny olona mihinana dia atsika ny anjara sakafo ny mazava ho azy hitako hita ho a sady amin'izay misy azo entina mody fa hoana mihitsy ary zao veranga dia mbola tsy misy mandray ihany izany ve ny fandoavana karamatsy ho tara be foana tarafina amin'izao fotsiny hita ho hafahafa mihitsy oy io fa mivony birao ina ny misy olona mivoaka ary ohatra miantso izy izany ianao izany ro madamy miantso
za ve ianao izany koatra ny tsy azoko efa ianao ny tondrony eoko eo ianao menimeniny eo vehivavy lehibe midororots reny ve ho voaray fa nahoana kosa akareny ny ataoniko fa elaty alory zandry dia ho taraikeo aizany raha marisonina ny lateo lasa nitady kafe angampy izay dia nesinany allo ye ahoana mbola milahatra ato ka fa ahoana zao ve ka zaza nge mbola tsy voaray tsy afa-mialy eto aho raha tsy voaraiko tsy mety ho afa aleo mba rehefa aveo dia janona izany le asa ka tsy miainao mihitsy ianao hoe mbola tsy voaray aho izay aloha fa efa hivoaka izao le olonao eno miantso anao aho rehefa vita memenina angany ankizy-ndry tsy laitrako ny ahy io sary-piary io iny fa vitany elyle madama teo raha matokely sarobito ny miditra manaraka somba diso fiainy kosa ianao madama efa hoe raha matokely sarobitoko diso fiainao oana sao dia verinao fa marenina ary za ty ka za nge madama ny tonga talohany ianao aza mbola tany aorinako fa raha marisonina ny nanome ny toerana ho anao tsy asiana devitra betsaka izany sady eleko ho andeha fa tsy za no ilana ho ady eto mety arakaraka ny eksperiansa angamby io veloma ianao veloma rytovolahy azakivy amin'izany letsary zandry andraso eo ihany raha tsy mainky elahy iny kosa fa mivoaka sady le olona teo an'la amin'izay zany zao tonga dia mitsangana ary zandry ianao zao ka tsy rariny tsony kosa angambo izao tena zany ve ny teneniny sao dia mba diso fiainy kosa ary ianao eno efa nanontaniako mihitsy izy hoe fa ahoana ho any tsy misesy dia ozy le raha matona andray atao hoe izay hono ny fandaminana eny ary manaiky fandaminana zany mialatsiny letsy hiditra aloha zany mandehana miditra ianao fa tsy maninona androko foana io rehefa mbola vonina ny andray izy tena miaika anao mariny tena raha zany teo amin'ny toeranao efa lasa nody aho ohatr'izay mariny tena manaiky ny herim-ponao iretako eto fa tsy maninona dia raha tsy voaray akory izany ianao avy eo dia ahoana dia izay zany ny fandaharanako nefa za aloha mihiny fa voaray ihany na dia asa hafa azy za aloha efa tsy manantena fa ahoana ny tenenanao an'izany tsy manantena hitako tamin'ny andraisany ato eo ohatra ny sary vongana be le olona ny resaka tao izay ry sefa korazy mareta rehefa naharitra an'izay ihany misaotra fangainao tsy handray n'le lehilahy niditra teo tsy azo le lehilahy izy le niara tonga taminao teoko le niara-ny lahatra tamintsika iny mbola ao izy zao kay ve tsy andry azy aka samy manana ny lalan'izay ataoko fa mpiavana mihitsy angenareo ohatra ny misy hitovizana be zany mantsy izy misolomaso fotsiny tsy misy ifandraisan'izany izay ka zay ry sery izy moa le anaranao teo fa tsy tadidiko tsara itendry tendro no anarako
tendry e zany ndray sarobidy no anarako. Efa henoko teo ka. Zay ary zay vao tena zay. Mety mioneny ihany, courage ianao, tsara be le manana faharetana. Fa hoana tokoa ary zao e. Zavy ny faharoa teto dia za indray ny farany. Ary le lehilahy teo koa mbola tsy nivoaka ihany hatramin'izao. Ny mahagaga koa dia tia le Ramarsona tsy hita hoe nakaiza. Dia ataoko aiza zao tia entany ity. Inona reno ataoko Andriamanitra? Sa aleo ranga mody mitsaitsaika. Nefa ve dia efa niaritra teto ihany izay elo izay dia aleo ranga andrasako Natura Radio. Tena azafady ry zany fa nampitazona ny sehela loatra n'iny kitapoko iny tena miala tsiny. Tsy maninona ka. Angamo ity mavesatra be manao ahoanako hoe andreraka. Eny e, fa na zany aza misaotra indrindra se. Dre, ary anga efa voaray daholo ry zareo teo. Ie, le lahy tanoranora iny zao ny sisao dia izay. Dia ny andry hafa fotsiny teto zany sisa. Tena mbola mamerina fialatsiny ry se. Za koa mbola tsy voaray ka. Mbola vo izy telo ny voaray. Le lehilahy ray iny zao no ao araka ny lazaiko anao teo. Tena tsy azoko mihitsy zany fomba fiasa zany ampiandrasiny ela be le olona dia aveo indray dia ny aneoriana indray ny raisina voalohany. Tena masorena koa zany manaiky fandaminana isika e. Efa niaretina teto dia aleo andrasana hatramin'ny farany. Marina zany. Tsara ny manana faharetana sahala aminao zany. Fa tena ela loatra kosa aloha na izany aza. Le fomba fifatenana le olona raisina mihitsy tsy hay hoe ahoana, mety arakarajokony angamba e? Ny asa? Angamba? Iny kosany fa nivoaka ilay tovolahy ataoko anjaranao amin'izay angamba e? Ohatra mbolenao indray ange zany antsony izany ramose e? Aiza kosa e? Zany ve? Anao ny zao ringara Ramarsona. Zany ve? Hay kosa e? Na ny tany mihitsy dia hoe zandry mihitsy ny raisin'ny farany. Fa maninona hono? Tsy nanazava-betsaka izy fa izay hono ny fandaminana e. Mandehana zany ianao ramose Ramarsona miditra fa miandry indray aho zany miala tsiny aminao ary aloha zany ry zareo moa zany mandamina azy tiana dia satrotra za hoe sena alefako mialoha ako. Ndao rehefa tsy maninona e. Manaiky tsika, manaiky alamina. Tsy hoe manararoatra fa tsy mampaninona anao ve nitazona n'iny kitapoko iny? Tsy maninona e. Angamo ity mavesatra. Mandehana fotsiny dia aza ela raha mba mety. Iny indray miankina amin'izay mandray ao ihany ka. Mba tazony ihany iny kitapoko iny aloha dia raisiko rehefa miditra se. Eny tompoko.
Mbola iandray ty miviala? Andrasako ka. Rehefa tsy mbola miteny izy hoe tsy mandray intsony dia eto foana. Ary maninona raha misakafo kely aloha e? Efa ao amin'ny 120 sasany eny izao e. Ohatra mbola tsy amin'izany aloha izao a. Takany tsy ahatelina ninina mihitsy koa ny tena marina. Fa hono e. Malahelo ve lasa tezitra sa matahotra, ha? Tsy haiko e. Izy telo mitambatra angamba. Tsy dia hoe tezitra loatra nefa. Tsy haiko. Fa henoko misy mibahana mafy izany fotsiny ao an-tratrako ao. Dia izany no mahatonga tsy te hihinana zavatra mihitsy aloha. Mampalahelo ahy le tsela. Mafy le te azo asy e. Tena mafy. Mafy le te hitovy amin'ny olona nefa amin'ny lafiny iray koa tsy misy tsiro ny fandresena raha tsy sahiranana sy hijaliana. Hafa kely indray izany fomba filazany lahy zany e. Tsy misy tsiro ny fandresena raha tsy sahiranana sy hijaliana. Taiza letsy ny nazony lahan'izany fiteny sy fisainana izany. Izay dadabe anay izay. Izy no nahazoako an'izany lesona izany. Efa maty moa izy fa tena namela zavatra sarobidy taminay zafikeliny mihitsy. Fa tena marina tokoa anie izany. Tena olon-kendry le dadabe anareo a. Ilozako amin'izay angamba elafa décourage foana e. Mino afa nasanatrisy voray azy lahy. Mora mahita asa amin'izany toetsaina nanan'la zany. Veloma letsy ry tendre. Veloma letsy e. Iza moa le anarany zoko teo? Rado letsy ny anarako. Rado. Veloma ary Rado a. Mino fa mbola iona ihany sika e. Ndray zany laritendry. Anjarako amin'izay zany zao raha vao mivoaka eo raha maro sonina. Mety mba ho voara ihany ary ve izaho ty. Reny olona teo alohako ireny toa efa miasa sy be diplôma be daholo mantsy. Ny ahy diplôma kely roa fotsiny sady mbola tsy niasa. Stazy fotsiny. Tsy misy resy tsy miady izany eo rangahy. Aleo mivonona tsara fotsiny. Ahoana moa raha miseta ny ampianarana? Mahitsy tsara rehefa mipetraka. Akambana ny tanana fa tsy avokina ny sandry. Dia jerena tsara anaty masony ny olona iresahana. Raha ohatra ho izy ka maromaro zareo dia jerena tsirairay matetika. Tadidiko tsara izay. Ary aleo aloha amboarina tsara toy izao ny akanjo. Zay ny kiraro madio, ny hoho mety tsara. Vonona rangahy. Iny kosa ny famivony varavarana. Andriamanitro, mitobotoboka be ny foko. Efa miantso ilay olona. Indra matoa iny izany no mandray ao. I amin'izany ohatry ny olona masika be izany nefa tsara tarebe. Natura Radio. Lasa laritendry. Vita lahy io.
ohatray fa to raha marosolona ngiara marosonina gakse raha marosonina tokoa ty zay aneo a le efa nampanontany tena foana hoe taiza moa na enoko an'izany anaran'izany tsy dia nanavao aho mantsy zay vao tsaroako hoe tamin'izany nanao fikarohana momba n'ity orinasy ity ye raha marosonina Jeremy lehibe sady nanangana n'ity orinasy ity izay mihitsy le anarana hitako tany amin'ny internet tena tsy nampoziko inona moa izany fa tsy tiany kitaponao dia aleo any dia tsy hitako intsony izay atao eto foana se aka efa henonao tatsy daholo no mombako inona indray zao ary aho zao lasa mianatra anareo sady zay mianatra anao tia ny kitaponao tompoko tony aloha dia mipetraha voalohany indrindra dia miala tsiny amin'isay zay raha nahatohana an'isay ny zavanitranga rehetra atao ivelany tao miala tsiny amin'isay ihany koa raha nanaitra an'isay ny fahitana ato amin'ity birao ity eto amin'ity sesity indrindrandrindra tena gaga aloha sady mianatra koa satria izany ny resaka tsy mihafahafa taminao mihitsy tsy maintsy nataonay anefa ireny rehetra ireny satria sarotra ny mitady olona eto amin'ity toerana iray izay nanaovana ihantso ity ny tena namafy alezy koa le zany andry adiny zato tao an-dala tsara tao no songonan'izy rehetra sady niaraka tamin'ny esoten'le madamy ihantso iny mbola ialana tsy ny daholo koa izany rehetra izany nisy antony daholo izany afaka mba mahazo fanazavana ary ve tompoko aza manahy ianao fa ahazo fanazavana tsara fa zao aloha omeo aty aloha ny kitapoko iny ty ary tompoko misaotra anao jereo hitany sery eto ohatray to vola be ny tao reny vola be reny kai ny tao ie reto ny tao vola roa tapitrisa ariary mahery tony aloha ny tony sao dia omena rano ary aloha se mitiny ranonao mbola mamerina ny fialatsiny amin'isay foana aho ary amin'isay kely tendry anome fanazavana an'isay amin'izay ary aza ao asa raha vonina ianao amin'izay se ny razo kely aloha raha mety azafady fa tena gaga loatra tsy manaka vonina amin'izay ary ahy zao ary efa ely zay no nitady olona mahatoky anao an'io asa nidiranareo io saingy rehefa mahita dia na tsy mavita na tsy azo atokisana ny mbola tsy safiditra indray izay tonga tsy misy mety fa na tsy maharitra na tsy dia azo anakiana zavatra loatra vara ny tady hevitra izay dia reny hitan'izay ireny
asa azonse azoko amin'ny ampahany inona ny hevitra le hoe miandry ela sy le vola be ny mahakasika an'ilay za niaraka ny lahatra taminareo teo aloha dia satria tiako hoeny ny resakareo mba ahafahako mahafantatra ny toetranareo sy ny toetsainareo tsirairay avy toy ny hoe pitsikilo izany tsy maninona raha izay ny azonse azy dia tizako ny fanazavana ny fitsapana voalohany aloha dia ny faharetanareo nijerenay hoe maharitra miandry ve nareo satsia ianao nanao fanamariana fotsiny fa ny sasany menmenina sy nanaratsy aoko izany ery neny se aza moa mbola niampy le niandry rery teo fa tavitan'izay aloha izany le sedra tamin'iny arabaina misaotra tompoko ny dingana manaraka indray dia ny fatokisana voasika ny resaka teo dia Natura Radio hitako hoe iseno azo atokisana indrindra ny sisa tonga dia mivakindra fotsiny fa neny se tonga dia nazava izay ihany zao na samy tsotra fa efa nanao kolikoly le zany teny momba ny fanadinako ve zany zay indrindra teo koa ny fomba fiatsikareo teo ampisakafoanana tazanay fa tena olona malala fomba se fa ny tena goavana sady idirako an'se dia le kitapo tsy ny voain'se akory le kitapo na dia hoe fitity hafantatra fotsiny ary nefa dia sereriny teo ahoana moa no ahafantarana hoe tsy naka tamin'ireo vola be ireo efa nasiako marika ity kitapo ity ka raha vao nisokatra io dia hitako raha teo misy caméra de surveillance ato sady fanampin'izay ny fomba nitazonanse azy sy ny fitodiny tsy niova zany rehetra zany dia manam-porofo fa tsy nikitense mihitsy le izy ny tao anatiny ary tsy niserana tao an-tsainse akory azy zany tena miaika anareo dia arabaina fa voasafidy tao anatin'ny marshe zany ve misaotra indrindra tompoko ny sedra miandry an'se sisa dia any anatin'ny asa azafady fa disy latabatra kay le bandy kely teny misakafo eto manao any ianao madamy antso manasa isakafo manahoana mifanao fotoana man'olona mantsy latabatra larana fahadimy mihitsy ny eto ka za koa mifanao fotoana man'olona eto sao dia diso numéro kosa ianao e tsy diso aka ary sao dia diso oronareo tsy diso ora sady tsy diso latabatra fa ianao ny io indray le kely ity diso inona indray fa tsy ianao ve le raha zay ary manana antso za mihitsy fa ianao le manana fitaovana amidy za masinina fanodinana voankazo le izy fa ianao ngano solo tena ny orinasa hividin'ny fitaovana tsy afaka nandray anao tany amin'ny brao koa satria tery dia tery ny fandarako taonako dia tsy maintsy sady misakafotsika no miresaka petrapetrara aloha ka ive tsara kosa zany ko efa no manina daholo ny taratasy momba an'ireo masinindreo efa reto ka aleo jereko kely aro aloha afaka mikomandy sakafo ianao madama mandra-pijeriko an'ireto taratasy reto fa nga tsy voavaliko izao tia ka fa jereko sao misy taratasy tsy ampy fotsiny
Za mantsy tsy nivonina isakafo. ay ianao ihany ioko aleo jereko any amin'ny broako reto de asiako ny lehibe. Ianao koa moa taraiko vao tonga Ka ilay amboteiazy hainao ihany ko. mivola anty ny sakafoko tena tsy maintsy mandeha fa so tara fidirana miasa eto. Mba ataovy izay mety any raha misekely Tsy azoko. Mba lamindamino any izay mba haneken'ny patronao hividy ireo fitaovan'ireo Indray miankina amin'izay ato sy ny etahan'ilay masinina ihany. Mba ampidiro any hoe fa namako na havako hoeko. Ny andray madamy antso ny marina ihany dia izay. Mandrosoa tompoko. Raha matokely sarobidy. Manao any ianao? Mandrosoa, mipetrapetra. Dry. Fa toa tsy miteny mihitsy ianao? Gagako. Sady faly mahita anao ato. Arabaina aloha fa voaray ianao Misaotra. Inona no azoko atao anao? Anatitra dossier RC Momba ninona? Nareo ilay mikaroka sekretary sekretera hiasa ato amin'ny braoko mihitsy. Zany versé dia tsy mba hety amiko. Natura Radio. Apetrao ny dossier anao dia jerenay hoe mety sa ahoana Mba ataovy RC izay mety Ka miankina amin'izay ao anatin'ny dossier anao ihany ioko. Mba amboamboary moa lesy ito ny atao an'lahy rehefa voaray eo Ka angah mety atao an'izany ny asa Izay tokony ho izy no atao fa tsy hoe amboamboarina izany. Miala tsiny amin'ireo kosa aloha ny amin'izay Omeko anao angeny atsasaka ny karamako Eny na izy iray manontolo aza. Elako lesy mba sarotra hifandaminana. Efa tsy ampafiry ny akory. Tena miala tsiny aminao ny amin'izay fa tsy afaka hanome toko hoe andray anao avy hatrany. Raha tsy mifanaraka amin'ny ilain'ny orinasa ny fahaizana sy ny maro-pahaizanao tena tsy mety Tena izay zany ny teninao farany. Izay mihitsy ka. Tapitra ny resaka ao. Sa mbola misy ambara. Mandrosoa tompoko. Raha misy tendry. Monsieur Ramarson. Mandrosoa tompoko. Ahoana ry sarobidy? Ny anahoana ny dindinika? Nilama tsara daholo ka. Fa ahoana fa tsy azoko. Fa angaha nareo mifankalala? Tena mifankalala tsara mihitsy. Zanako vavitokana izy RC. Azafady fa tsy fantatro. Mitony aloha ianao Tadidinao moa za le niteny hoe any anaty asa sisa ny sedra manaraka? Tadidiko mihitsy. Dia fitsapanao anao indray iny hoe atraiza ny tena vitanao. Rapaina RC Tena ianao ilay olona mahatoky ny tadiavinay telo mianaka. Telo mianaka? Telo mianaka ahoana koa? Telo mianaka iza? Tadidinao ve madamy antso? Tadidiko tsara. Tsy le madama ny lahady tamiko iny zany. Indrindra. Anabavika iny. Tena miaika anareo aranga raha mandro-pandrika. Mariny Ka mila olona tena zantoka RC. Ty orinasa ty zany tena tsy foko amidy nefa efa henoko hoe efa miahosa ihany. Mila olona hitantana azy zay. Ty zanako ty moa tsy mety hisoloan'ny toerako. Tsy afaka mantsy.
dokotera Tsinona, manana klinika iray eto Andrenivohitra dia tsy afaka hiandraikitra an'izany rehetra izany. Moa ny vadiko manana sekoly eto sy any amin'ny faritra any, dia ho vereto ny orinasany tata raha ohatra ka tsy misy olona mitantana. Dia tsy maintsy nitady izay olona tena matoky izay e. Izao ry tendry tena matoky anao izahay. Mino izahay fa tsy handisy fanantenana anay ianao. Hitanay tao anatin'izay 3 volana izay fa ianao ilay olona tena mahatoky. Azonay anakinana amin'ny fitantanana ny orinasa. Misaotra indrindra amin'ny fahatokisana tompoko. Dia misaotra anao koa vonona hiara-iasa aminay. Ilay tena mahatoky. Tantara nosoratany Rado Luc Pasco no tontosaintsika fiononana. Naina Raingomanana, Louise Ravelsoa, Christophe Rabearmanana, Sylvia Randrenatoandro ary Nofy no nanome aina ny tantara. Nandray feo sy nandrindra ra teknika Mamiasina.